Vatsim-pitahiana ho antsika ho anio, vatsim-pitahiana ho antsika ho anio. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 7:100 ny 1:voalohany hatramin'ny 7 manao hoe: fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Eny, misaotra anao, mideranao, mankalaza anao zay Andriamanitro, araka ny nambaranao teto. Fa tsara tokoa ny mihira ho an'Andriamanitsika. Androany zay dia mihira ho anao Jesosy eo amin'ny lalana rehetra izay alehanay. Eny amin'ny fiainana rehetra izay ataonay ihany. Ataonay tahaka ny hira satria hoe ianao ilay nanangana ny Jerosalema ho amin'ny vovoka satria misy zavatra maro ane nentina voaroka anay teo amin'ny fiainanay teo e. Ary androany ianao manangana anay mihitsy mba olona vaovao eo anatrehanao zay. Ary ninona natorotoro ny fonay, naparary anay, na tsy tafaray anay taminao androany ianao dia mahasitrana an'ireny. Ninona Jesosy afery n'izao tontolo izao izay miahatra amin'ny fiainanay androany ianao mame anay, manangana anay ianao Jesosy. Ty maraina vaovao izay miposaka ty dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy. Ny lalanay, ny fiainanay, ny tontolom-piainanay manontolo dia aoka ianao ny anjaka fenao anatin'izany. Ka nisaotra ny tera ny haja, ny voninahitra dia ho anao rery an Jesosy Kristy mahalalana io. Misaotra Jesosy io. Amen.